Achar. Niara Aptompoku. Akorisha. Akori Ranandria. Akorlier. Niva Ovaontsika Anjoani. Aza Adino Anefani Manaogem. Simi abonné ni chaîne d'Ago News TV. Misa Otsa Tompoku. Resaka politika avy hatrany ary amin'ny perinandro ity no ifarana fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavambahoaka taony 2020 Mey izao. Mangotraka araka izany ny fampelezan-kevitra. Mirotsaka an-tsehatra ny andrarezina politika samihafa, manohana ny kandidata ho anan'izy ireo tsirairay avy. Razana matetika ohatra ny filoha teo aloha, Marc Ravalomanana, manohana ny kandidata tolotra ny vovonana firaisan-kina, indrindra ny kandidata Timina. Tsy latsa-danja noho izany koa anefa ireo anjarezin'ny atoko TGV Mapara, izay manohana ny mpitondra sy ny mpiara-dia aminy. Maro koa ireo kandidata mahaleo-tena sy ny artista marobe ny latsaka. Ny 30 Mey izao dia efa ho fantatra ny anaran'ireo solombavambahoaka vaovao handray ny toerany eny Tsimbazaza. Ny kandidata artista Rosy moa dia sady manohy ny fampelezan-kevitra no nitselika kely tany Frantsa, nanao fampisehoana tamin'ilay festival Tsika Jiaby natao tao Paris. Ho fantatra tsy ela izany ny anaran'izy ireo. Marihana moa fa 7,700 no isan'ny kandidata nilatsaka ary 13,000 kosa no toerana eny Tsimbazaza. Aza Adino ni Manaraka Teesi Tapaka ni chaîne Nsika d'Ago News TV.